tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sidra namana. Nosoratany Kintana Mansopika. Ho velomin'ny Lemek, Vantso, ny Ravo, Laingosiky, Ioly. Nandrefeo sy hinana totosa, tovrazana mamonjy sy Iolosoa. Ndeha anatra amin'izay ary neny fa sao dia ho taraiky eto ah. Eny tokoa varim-barina eo ianao. Andeha aza tsisy. Ie, efa andeha mihitsy ah. Sady enjana be le manenjika toerana eny am-pianarana. Fa aza isana sakafo atoandra fa mianatra mandrapariva dia any mihinana. Ay, ity ary ity anapeo an'ilay vola efany aminao any. Dia mianatra tsara ny zanako ah. Misaotra tompoko. Aza matahotra neny fa efa manao izay azoko atao ah. Lasa fa mazotoa neny. Mazotoa koa retsy ah. Lasa le zanako. Mahafinaritra ery ny mahita azy mazoto mianatra. Mahavelom-panantenana. Raha toka sanatria misy tsy maheo andra iandro any dia mba hanahoana re izy iny. Toreko hoe miareraka ihany matsy ny vatako. Dokotera efa nilaza fa mira mandami-tsaina sy manao izay hafalifaly ny foko ah. Tsy ataoko fantatro felana velively izany sao dia nimba ny sainka. Za koa tia teo mirediredy etiko. Dia hanao raharaha aloha fa ho atandro ety ihany ny andro ka. Tonya, mianatra nga ela ny maraina? Amin'ny 12 vao miditra ka. Misy landry ananga? Sekiteny fotsiny hoe ela mba mahandro vary fa ny laoka efa masakoko. Ay ve, zany ve mokidy tsy vita koa. Tonga dia mandeha andio fa sao dia tary. Misaotra zoky ah. Arofina ihany ry dada sy neny vao tonga. Raha tsy misy fiovana hono dia mety afaka 3 volana eo ka. Vetivety kosa aloha tamin'ny tindray mitoraka ty raha hoarina amin'ny isa-taonako. Ie. Tsy mampifandray matetika amin'ny mpianakavy ihany ty mamita iraka ty ka. Nga hita kia. Everindrifa afaka manao fianarana nga motsika raha tsy mikarama dada sy neny ka. Za raza mba voahiraka matetika ary zareo amin'izay mba mitombo ny vola azo. Ary izy be kajy marina daholo loza ny voalazany lazany. Ay, loza, revindresaka tetitsika marina. Tena tara ary tony ah. Zay fa lasa. Eny ary. Tsy niteraka be izany fahitako aneny tato ato. Sao dia mba misy mahazo azy iny ary fa manafina amiko izy. Ka mbola tsy nandangy tamiko neny. Fa tsy felana ve ry variana bery e? Tokoa. Dia tena tsy mahita mihitsy izy izany. Fa infoloha dia vehivavy lasa mborona izany foana. Tsy dia tiako ny aray n'olona tsy tonga saina sy midororo reny ka. Nefa
namana azona tombontsoa ty dia tsy maintsy irahana. Felana! Felana! Oay, Rojo, manao andre? Salama kia, variana dia variana ngendry teo izany e. Izany ve? Nisy zavatra sendra nandalo tato an-tsaiko fotsiny kia. Fa efa tsy variana intsony aho zao ka. Zarazara ao ary raha mandinika e. Dia misy dikany izany. Eritreritra lasalasa fotsiny iny. Niteny foana rehefa tokony ho tenenina kia. Indray ariko. Ary andao dia mafimafy kia fa maika ngentsika e. Sarotra koa kia dia fampianaran-dramosety io ka marina tsy mila hovako ny lohako mandrapirava. Sady amin'izay mbola nampiany asa ihany le izy. Za indray Rojo. Hitako tsara ny andrito eo fa tsy nahazo aina mihitsy fa dia mihetsiketsiky foana e. Raha tsy izany dia manoaka. Ka za efa sady nona ny teatory be nefa izy mbola manohy be ihany. Ny ankizy sasany aza ngeky ka mitaraina lava ho tsy misy mpampianatra e. Tsy alao ararotina dia mbola afaka mampianatra izy. Tiako miseho endry sy mazoto nefa soa ihany aloha fa nafantatra azy e. Tena vera raha tsy nisy mitaritarika sy nisy nakinkinako. Andao amin'izay raha aloha hitady sakafo fa noana ka. Ndrity ito ohatrany tsy mahalala noana mihitsy. Olombelona ngeky za fa tsy inona akory. Nahoana ny tsy halala noana ka. Ndrity dia mahita olazaina mihitsy. Andao ary. Tena hafahafa ty Rojo ty ka. Na fomba fijeriny aza hita mihitsy hoe ratsy izay. Nefa angamo ny olona azo tsara ny ivelany. Tsy mbola haiko tsara izay tena toetrany fa aleo fotorana akaiky. Sotra nety ivelany ty e. Malefaka kely sady endro no mahay fijeriko azy. Tsy foko azo naman-dratsy. Ary aleo aloha alaina any amin'ilay asa teo fa izy no mendra mise azy. Felana mba afaka manao dika mitovy amin'ilay devoirany any amin-driva e. Fa atao inona sahady izany e. Na ireo tia koa mba maika ohatr'ireny misy mandodina mafy ireny. Andray dia masika koa ndrika. Ny tsara ny vita aloha e. Fa voazana mahazo ny olona matetika mihitsy io tia manao zavatra potomoto io. Avy eo nefa dia tsy vita ilay izy na vita ihany fa kitoto. Ka za indrindra mantsy e. Atahotra koa sao tsy hitako indraindray raha tsy ela be dia tsy ho vita eo ny asako koa. Ndraso. Tia ndraiky kia. Dia avendreto ampiany fa mbola betsaka ny mila azy. Misaotra indrindra kia. Ateriko eo kia rehefa vita koa. Vetivety fotsiny a. Ye. Ry tia kiry ferana dia tsotra loatra ka. Fa maninona ki? Aiza ve ka sika aza mbola tsy nampiasa n'iny zavatra mendra misehina akory dia kiala lova indray mimendry an'ilay izy voalohany. Moramora Rojo a. Tsy natao antsika rehetra ne iny fa ho any ankizy rehetra e. Zony mihitsy ny maka azy. Na dia izany azy. Amboary mihitsy ho any toetrandry fa sao dia mahatezitra miandry azy vetivety izany aloha tsika vao misakafo. Dia andro mipanjaka vaveto izany Rojo sy ny anoananiko. Toitony ty miantso aty. Filinara ny tokony itsony. Alo raisina dia hita eo e. Allo? Allo? Efa hodina lisa mbola any am-pianarana? Efa andalana hody mihitsy ka. Fa ahoana lesy? Mandeha anainga ny riva tonga atao trano dadasiny eny. Zany ve? Fanga tonga sahady? Nisy fotoana malalaka hono dia mba mandalo fotsiny zareo fa mba tia hitantsika e. Ndray zany hafaliko. Ho avy efa tandremo sao alefa nyla mandeha eo ry zareo a. Iazakazaka be a. Tsy alefako izany izy fa aza matahotra e. Tandremo fotsiny zao dia mianjera andry. Efa hifarana sahady indray ty ny herinandro. Vita kiko. Rovina moa kiny faran'ilay devoir io. Ny hazo mbola tsy nikitihana mihitsy na kely. Aiza kosa e. Hatramin'izao ve?
Amin'ny herinandro ambony iny ilay izy no tokony ateriny. Ka tsy mahita loha hevitra mihitsy ako. Ary maninona mora mba homendry sy papakely e? Ao ary fa hitadiavako loha hevitra indri e. Dia ataovy amin'izay fa aza kamokamo ohatrany io a. Izay misy ngela tsy afozako an'ity namako ity e. Saotra kifelana. Tsy misy tokony isorina indri zany fa tiako zao raha mba samy haviditsika. Inona moa no mahampinamana e? Tsy ny fifanampiana ve? Soa ihany. Ka misy koa tena marina fa tsisy an'izany tsy mahita loha hevitra izany e. Raha ny tiako izao dia mba miaraka tsoloroa manao an'iny devoara iny. Amin'izay mba miaina ny asa ataoko sady mahazo mody tsara. Fa ino ty mahavariana indri e? Tsy misy inona akory ka mieritreritra ho azy zaho hoe sarotra ihany ty manao izay atafity ty a. Fa nga misy moro izany kia. Manovy atandro indri raha mitady an'izany. Vita foana io rehefa atao. Ekeny e. Areoko izay fa mitady arary izany lohako izany ka. Mba inona ary izao resaka maharevo azy roa vavy izao. Dia hoe ny alora nga mba hiresadresaka na dia fampiaraba fotsiny aza. Nefa totra mampisalasala indray manatony eny raha vao mahita ny rojo sy ny fasy ihany a. Na koa ary ty mahazo aty e. Tao mampahory aza ny tahotra izany. Manana fasahiny ry ry lova. Ny tsy fananana an'izany ihany no mahatonga ny tsindry azo lena. Manahoana ry rovavy? Manahoana ki? Ty ndraiky ala miditra amin'ny tsy atonony ty. Elaela indray indri vao hita. Ary tao tsy mamaly akory rojo e. Misy miarabana indri e. Oay, azafady kia. Salama araka izao fahitandry azy izao. Rojo a. Azo masika ho andry. Fa masika manina kosa ry izy e. Maro izany lazainy zaniko. Ka manahoana ho ny fandehany asa ho ary. Tsy efa ho vita? Reto koa vao miona dia resaka ohatr' izany foana. Tsy mba misy ainana mihitsy. Efa ho vita kia, mamaraparana sisa. Hay kosa. Tsara izany. Andeha ka zavatra kely atsy amin'ny birao aloha ki fa ilozako angaminareo a. Sady mbola anontany amin'ny madamy sitraka raha afaka hampianatra antsika izy raha pitsona aty. Tena mety k'izay a. Raha tsy diso mantsy tao malalaka ihany no fandaharam-potoana antsika raha pitso. Fa zanga mba ki mety tsotratra ndrio tsondro felina fa mbola maika hody a. Tsy misy olana izany ka. Za koa mbola haritraritra ihany no any. Karaha izany tao andeha koa ary felana. Mbola misy fotoana vonjeko izay mantsy. Mba misy namana koa miaraka amin'ny lova e. Ny fidinay mantsy misy lalana ifandraisany ihany. Ka tsy vao maika tsara ve izany? Mandra-piona indray ary? Veloma felana. Matahotra izany. Inona re no lazain'ity tovovavy ty ahy e? Nandritra ny fiarahana teny am-pianarana mantsy mivandravandra tamiko foana ny masony. Andriamanitra ao ampio aho. Moramora ihany fa ahoana ary ty manao dimaika be ty e? Mbola maika ni ahy e. Ka motsy no ny amehana ve no nandozantsika amin'ny felana teo e? Samy maika sika fa ny fanazava amin'ny mihitsy izao no tena mahamaika aho. Fa ifanazava ahoana moa fa tsy azoko. Misy tsy mifanarahantsika nga? Aza mody adalo eo kala tsisy sainy ty ah. Ary eno tsara. Tsy miverina amin'izao teniko izao tsony ah. Tsy ilaiko mifanerasera amin'ny felana tsony ndry manomboka izao. Mazava? Tsy mitombony izany. Mpiara-mianatra ve ki dia tsy fanerasera? Aza miseho be saina. Sady aloha dia tsoriko amindry koa ny tena marina e. Azoko antoka mantsy fa tsy ino andry mihitsy felana. Mahatoky aloatra iny. Fa marina nefa aloha izany e. Manana ny tena namako aho any e. Raha ny sitrapoko tsy te hifandray amin'ny olona miseho masina sy endry be ohatr'ireny ah. Zavatra tokana ihany ny fandraisako amin'iny. Ny ahazoko tombotsoa amin'ny amin'ny fianarako. Tsy hampianatra tsony mantsy ny ray aman-dreniko raha toka tsy mahomby eo ah. Vao tsy mahavita amin'ny fianarako eo nefa dia tsy anaiky anambady ihany ilay zanaky ny talehan'ny orinasa ny dada. Izay no izy e. Ve ka nisy an'izany e? Averika ihany fa matoa sa ny lazan'izany ah. Dia efa fantatra fa tsy afaka makaiza eo ndry. Ary andeha mody amin'izay rehefa maika fa tsy mivandravandra mampatahotra ety. Andray rojo. Dia sandry ve? Raha napoiziko izany, za mihitsy nanakana andry tsy fanerasera aminy.
Be tsara velatsy. Te anao amiko. Fa za koa ve adaly. Inona no ampijaliako tena amin'izany resaka izany. Tsy mifandray amin'ny velana tsony dia ampy izay. Nefa tsy mety amin'ny fisainako izany. Ataoko ahoana ny hipetraka fotsiny amin'izao nefa mahafantatra ny sain-dratsy ny rojo. Tsy maintsy manavitra azy aho fa ataon'iny tsy mahatao tody ny fitaovana fotsiny izy. Ahoana ry Zoky? Misakafo atoandro any sao dia tsy ataondry isam-bary ao ah. Ay, ao fa avelako ato ny anjaran'ny lahy e. Ary za ve ny lalo-dalovana sa marary ngandry izany? Tsy marary izany ka. Trano somary voan'ny serikely fotsiny. Eny ary vetivety izay dia mirava. Mazotoa ela. Saika tratra marina. Sady efa fatiny angamba hoe tomany amatoa izy ny teny tamiko fa vetivety dia mirava. Misy dikan'izany. Ary aloha tohizana amin'izay ny fikarakarana sao dia ho taraiky fahamasana eto ny sakafo. Mandaingy lova. Henoko mbola misy ambina fokofoko aza ny feony. Fa naninona ndray ary ny zandry keliko iny. Mararovana ny vatako manontolo. Tena mahatsiaro reraka andro manalina. Tsao lasa malahelo lava amin'ny felana koa azy zany. Asa izay mahazo aho fa vao lasa mandeha izy dia mangasy azy kely ny foko. To te hanajanona azy tsy hiala eto anilako aho. Sa efa kaiky va re sanatria ny fotoana hifantaozanay. Inona ihany ary dia eritreritra daladalako ty. Neny. Lasa-lamborina indray neny malalako. Ay ve efa tonga indry e. Ary tsy hita neny akory ny natongavako teo. Fa neny angao marary. To lasa mahisa sady fotsy atsitra kely izany. Inona indray ary anaka ny mahatonga anao teny izany a. Marary ve dia tsy ho hitanao mandamaka ao am-pandriny. Eny na dia izany aza. Aza dia manao reraka loatra ka. Ho sahirana eto angeara misy mahazo aneny. Aza manahy amin'izany ianao fa mahalala ny tokony ataoko e. Fa misy fangatahako kely tiriny eny Efa ho avy mantsy teny tsingery taona pahaterahako. Tokoa retsy. Mino anao misy ankizy fahavray izay ho tena namako izy io. Amin'ny fotoana io mba tiako raha hiara-misakafo amintsika ty an-trano izy mba hiara-mifaly amintsika mianaka eto. Hevitra mety izay ka. Inona moa ny olana amin'izany? Lazao miroa fotsiny izy mba ahafahany mandamina ny fandaharam-potoana. Ay, misaotra neny a. Fa menamena be nge masondry izany e. Ngamoandry marary maso ka. Itony koa zany mahasosotra ka. Efa hoe voan'ny sery ako. Lova, zokondriany izahay e. Za no misolo ny dada sy neny rehefa tsy eo izy. Mananjoa mantatra izay mahazo andry koa fa inona ny olany? Mety tsy izy dikany amin'ny lala izy nefa tena manandanja amiko e. Elahy amantsy izao mba fitantarako an'izay mahazo fantatro mantsy fa mpamelanja amin'ny fihetseham-po elahy ka mahay mipetraka eo amin'ny toerako. Ndry mampahoniana aty izy. Ary inona ary ny tiany ambara amin'izany? Jereo raha tsy mitsotsoroka fotsiny ny ranomasony. Mitony tsara aloha ndry e. Eto ho fafako ny ranomason-jandro. Ao, zay. Eto avonina hiaino saiman'olona ndry arak'izay azoko atao e. Misaotra lesy eno tsara ary fa ezaka nazava e.
dia izay ilay izy rotony lalina izany fa indrity be fo kely nefa rary ny indri namana tsy azo etsarana velatsy izany. Ka inona izany zao no tokony ataoko? Manana toetra mahatoky indri fa zao izay fantatrao fa mety atao nohony dia izao ny saina izaka izay vokatry ny fanapa-kevitry indri eo na tsara na ratsy dia maheresy izany zandriko izany vonona ny fanoana amindry foana amin'izay misy eo. So ihany efa nananjoko manam-pana ohatran'izany makasitraka lesy raha misy manahirana dia aza misalasala amin'tiany amiko izany dia aza manjombonjombo ny otsony moa fa mifaly amin'izay dia hany ny sakafo voaraisefo. Izay indrindry fomba nandalondalo taty aminay ka inona moa ty antony? Variana fianarana kitsika dia tsy mba mifamango mihitsy eny manam-baovao lazaina amindry matoa manao ohatr'izao. Vaovao? Eno fa misy inona ky? Ina koa ary ty taitaitsy ty vaovao tsara ny izany ka lazao aingana ary fa ndry ty koa to be safary eo. Rojo ahoana ky? Tadidindry moa ny vaninandro sy ny taona nahaterahako. Efa ela nge ny lazandry an'izany aiza koa dia mbola ho tadidiko hatramin'izao. Izany ve? Inona koa mampisento andry amin'izany io toeponareo aloha ka mbola mony tampoka anareo ny hoa io dia efa mba miteny azy zay. Avela ho any izany fa manaratsy an'ilay vaovao lazaiko indraiky tamin'ny 20 aprily 2027 kia. Ay tokoa no efa tatao-tsaiko mihitsy ky fa tsy tafavoakako ilay izy dia ahoana hono natao amin'izany? Tsy mety kosa raha velandalo fotsiny izany ka izay indrindra ngeny nakanesako aty amindry haindry ihany fa tsy misy afa-tsy zasineny sisa niangavy aneny aho hoe mba hiaray sakafo aminay indri amin'io fotoana io. Tena anaiky izy? Nahoana moa izy ny anaiko nolazaiko taminy fa namana tena akaiky andry izany misaotra kifelana mahatsiaro manandanja mihitsy amin'izany. Fa mirava amin'ny firy moa kinareo? Amin'ny 12. Moa efa nitendrika ka mitovy ihany anie izany fa eto amin'ity seza vato ity sika ny miony dia izay tonga aloha fotsiny miandry. Dia miaraka mividy an'ilay fanomezana ho an-tato izany tsika. Ka izay mihitsy anie ilay fanaovantsika fotoana eto ve rehefa avy eo izany mazotoy ala? Mazotoko indry. Tony fa tony verin-dalana indray fa misy iny ilay tovovavy lazaiko an'landray mandeha ry. Aizaka izany? Hitanao hoe ny tovovavy somary zarazara hoditra manao lobaka karo iny. Indray izany hatsarana tovovavy maro. Tsy mino koa sara iny mavita an'ireny tantaraindry ireny. Tsy rojo iny fa ifelana. Vare saika diso fanantenana matsy. Ary aiza ilay namana izany ka? Tena tsy haiko indray zaiko. Andao anatina azy iny tsika. Mandeha andry fa andeha hianatra amin'izay aka. Nareo ny fankalalaniko izany terendry ho any. Izay fa lasa na koa ary nahazo antony vetivety teo. Marina raha tsy lasa izy sady tsy nierika intsony. Fa andeha hanararoatra iresaka amin'ny felana amin'izay amin'izao tsy maha eo androjo izao. Manao amin'ny felana? Lova. Salama tsara kia. Ary ndry manao ahoana? Salama tsara koa kia. Ary aiza rojo? Ndray. Be loatra izany ankizy nitady androjo izany androany. Ka efa zatra mahita anareo roa miaraka neny ankizy. Izany tokoa ngamba. Tsy afaka nianatra hono izy androany fa ndra nitady niaka zavatra any amin'ny toeram-piasany. Lainga izany. Inona kory fa ho any amin'ilay zanaka ny talehan'ny orinasa andrainy izy. Lova. Ahoana ky? Fa inona ary ty mahazo andry? Felana, ino avy indry raha ilazako zavatra? Tsy azoko. Hatramin'ny oviana indray izao fihetika indry izao ry Lova.
Tsy maninona kina hiteraka disadisa zao resaka toko amindry izao a. Na eo aminay Soroty izany, na eo aminareo, na eo amintsika. Mampitaintainandro fa aza miolakolam-piteny eo ka. Lazao izay tiandry ho lazaina. Eny are. Ady vomanga ny kireza vola moa ny atika amin'ny voamaso no pitsiriko avy hatrany. Na mandratsy ny rojo indro felana. Na manaparasy iny. Mitsetitra sy mihoatra izay tsara rehetra any amindry fotsiny. Tombosoa azo fotsiny ihany no ifandraisany amindry fa tsy fihinanamana akory. Ahoana tsara hoe lova. Dia sahandry iny milaza an'izany ihany ko. Siniko eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany aky raha tsy milaza marina. Siniko eo anatrehan'ny tany aman-danitra koa raha ino an'izany ahy e. Amin'ny fomba hoana no anekeko an'izay lazaindry. Felana. Okizay e. Tsy mila indry mananto-kantona antsony aho. Tsy naposiko indriny na vita nosipotaka olona ohatr'izany. Felana, andraso akilo felana. Fa inona koa ary tiana toko. Tena vitako. Voalasako. Tafavokako ihany ny lanitra. Tonga ihany tirony ilay andro tiako indrindra. Eny anaka, tonga ihany. Na dia fiarahan'ny sakafo tsotra fotsiny aza nataontsika dia efa mahasambatra azy ay. Indrindra moa amin'izao fanotrona andriana izao kirojo a. Tena isaorana be dia be indrindra noho inany antso. Tsy misy isaorana kia. Irarina mba tratra ny taona mitsingeringerina indray indry e. Mba hisy ifalitsika ohatr'izao indray. Misaotra kia. Toma tsapasapatafava zany rehefa mandinika amin'ity tovavy ity. Maharary amafy mety amin'ny fatra misy ny foko avy eo raha vao mijery amin'ny felana. Maninona ary azany. Ka afa-po tsara ve ho ty vahintsika ry felana. Eny tokoa aky. Izay no mba takatra ozy izy le nahandro takatra e. Tena afa-po ary izy mianaka. Nanao izay mety misy nareo fa misaotra indrindra e. Fiadanana manotompo-trano e. Dia misy iny tahaka izao. Eny retsy a. Fankatiava tsara nareo. Fa za angamba angatadalana ry zareo a. Tsy hoe mandao korana akory fa mbola maro natao e. Ny anatrano koa izay fa miandry. Be ataony namako a. Zany ky fa mbola ho any ampiasan'ny dada dia somary maimaika. Tiky ny fanomezana avy aty amiko a. Aza ny akelezany jerena fa mifoky manolotra azy a. Andray. Dia misaotra kia. Azoko sokafana avy hatrany. Aleo kosa mba efa lasa vao manokatra indry e. Izay aloha fa velominareo mianaka. Mbola mamerina misaorana ary mamafelana. Indry retsy misaorana. Mandra-peona indray ary. Andaso fahateriko hatrany am-bavady indry. Mba inona ary no atorony eny? Asa, jereo. Aleo eo sokafana amin'izay masina. Sokafy aloha raha mahita izay ao anatiny. Ndraso eny. Oay. Ino? Boky tiriny eny a. Zany? Ie. Sady le romantiako indrindra mihitsy. Tsara kosa zany ko. Fa ahoana no nahalalany izay tianao? Ka efa nisy taona izay ny resaka boky tiana indrindra tia roman iray ity no lazaiko azy. Tsara kosa zany. Ny avy aty amiko anaka ataoko angamba fa fanomezana tsy mivaingana. Tsy azo tsapaitanana saingy takatry ny sainy manam-panahiny fa endrena raketiny. Fa inona daholo izany teniny izany? Hitantsika eo e. Tsy nanao manatolotra ho andray ny eny dia mody be resaka eo a. Tsy voatery hanome e. Tsy anaka. Zao a. Anomeny tsara indrindra ho anao fa za matahotra e. Indray ary io. Misy tery koa tiany antika. Tena mbola tsy nahita olona vendrana ohatry ny felana iny. Tsy fantamo mihitsy fa reny ngena atao fietsaram-bela ty e. Tsy
doky ery izay izy nomeko an'iny boky. Raha mba fantany mantsy fa saiko vaky hatramin'ny adohako voatadidy ny lohatenin'iny roman iny. Oji, fahatsirotsy ve ry mivanitinitika ry. Aleo hoe anatonana. Ary hoaizy ty ndry mivikiviky ty. Nahita ndrika tena anatona. Vaizindry izany. Sady ohatran'ny falifaly be ny izy izany. Ie, mialina angasa toy. Avy namonjy fetin'ny namany. Mino fa felana ny tindry teneniny. Izy mantsy hatreto ny namandry fantatro. Le hoe felana aloha marina. Fa le hoe ny namako disy any izany. Mba nanatsafa fotsiny ateo. Ka fetinina ho no mampifanitika andalana andrito io e. Ny anniversaire andre ary aleo andeha fa mifampanindry hoe moa tapitra ratsirapitso. Maika monjy ny malalaka koa. Felana. Tena tsy zakako nanaovan'ny olona andreo tsinitsinina tahaka izany ka. Kanefa inona moa no azoko atao eo e. Tsy mino ny teniko izy. Te arabazy anefa te ho any afa-tsy afaka. Mbola tsy omeniny andro any ka le fanomezana. Any tokoa rehetra nanomezako azy anaka. Tsy manakatolotra tiranao mahatra nge. Neny kosa mandange. Lazina eny fa nisosiny tsara indrindra no meneny ako. Eny ary fantanina tsotra no ataoko aminao. Inona ny zavatra manitikitika ny sainao indrindra momba ny fiainanao ka tianao hakana ny hevitra hoe zay manatanja indrindra lazaina dia aza misarasala na dia kely aza fa andro raha tokana ho anao ny andron'io. Zay raha teo nge le fanomezany. Ay. Mahita tao mihitsy ny antika. Zany. Eritreritra kely ary aloha ahy e. Way, soa ihany eny fa nanontany. Ahoana ary neny ny fomba fisetrana namana ray? Aza vao kely anaka fa tsy azoko tsara. Efa napoziko izay fantany izay fa mody fanina fotsiny a. Sahirana ny saiko roneny a. Ahoana ho ano ahafantarana ny tena namana? Tsy misy tandroka mantsy ny ratsy. Zay vao azoko. Eno tsara ary anaka fa zava-dehibe no lazaiko anao a. Meno aneny ary ahy. Ny atao hoe sakaiza. Zany namana zany rehefa tena akaiky ny tena dia manan-danja noho ny havana mihitsy aza. Tokony azo tombony kokoa ny tena namanao hoe tsy mifakafohy aminao izy a sady tsaroana foana. Mahaliana izy izany. Toy izy hoe ny tena namana dia izay mifampihinana ny mata sy ny masaka aminao. Tsy iarany ianao ary hotroniny foana na sendra ny soa na sendra ny ratsy. Ho an'ny malagasy a everiny mafy indrindra fa samy mafy ny fahafatesana ka io no anisan'ny fomba nentina ny sedana namana. Ahoana koa izany? Raha toa ka sendra fifaliana ihany ianao any tsarony dia izy natao hoe namana saritsariny. Raha toa kosa ka ny fahoriana mianjady aminao ny zava-dehibe aminy a dia izy natao hoe tena namana. Tena feno ny fanehoan-kevitry neny. Ary nresaka be neny androany a. Misaotra neny a. Tena ilaiko izay. Ka isika ne anaka tsy dia nanam-potoana malalaka ny resahany. Raha ny marina efa nofidiako androany mihitsy koa ny resahana ny toy izany aminao. Andronao aneo a ty androany ty e. Ay tokoa moa. Landray ny andro. Nasan'ireto lovia reto aloha dia andeha atory. Andao ary. Raha tsy satrako eto tsony dia tafandrimandry a. Oka kely aloha ry felana. Mbola misy adino nga? Zao a. Indre tsara anaka. Efa nampianariko anao ny atao hoe fahendrena rehetra. Anjaranao no mampiatra azy. Za indray ny eny sy ny misteriny. Andro alioka itiany tahaka izany. Ho any am-piandrina ny ano atory fa tsy ho aiza akory. Ay, tafandrimandry ary zany zanako izany. Eto roako ny andronao.
raha inandray ny andro. Raha tsy koa inofotoalinka. Tena natahotra. Sady ny tena nasosotra koa lova hono namonjy atao anatin'ilay novy. Olona ratsy saineny. Ary toa mbola tsy misy sakafo mitokona ihany ny ato izany. Mbola tsy nifoha izany neny. Za mety reraka izy angamba. Ale tonga dia atokoko aloha ny sakafo dia akany amin'ny avy eo. Neny o? Neny a? Fa mbola matory ary ve neny izany sa nandeha nivoaka e? Aleo tonga dia vahana hoe raha tsy mety. Ohatra, fa toa tsy mety intsony azy tiako. Tena mbola matory neny izany. Nefa aiza koa dia tsy ho eno ilay antsoantsoko teo. Aleo foaziko mihitsy fa hifazivazy amiko eto indray ty neny ty. Neny. Neny. Mifoaza fa efa taondro-benga ny andro e. Andriamanitra fa toa tsy mihetsika tsony neny na dia efa nitairiko mafy aza. Neny a. Neny. Neny. Oay. Sady mangatsika daholo ny tenany manontolo. Neny a. Neny a. Neny a. Neny. Fa marary anga ianao. Neny a. Neny a. Valio a. Neny. Dia sanatria ho nisy namony taty ve neny? Ny tenany aza tsy misy maratra akory. Ahoana tokoa moa? Ndaso hoe aleo loha tsapaiko ny tendany sy ny fony. Tsy reko mitepo mihitsy na kely aza. Ndaso ny eto amin'ny tandrifony oromoko. Oay, tena tsy misy fofinaina mihitsy. Lozy te. Ny anak'Andriamaso nefa miparitaka. Andriamanitra. Maty ny reniko e. Maty ny andria olona. Neny a. Sa mbola ilosanao ahy e. Mbola milanao a neny. 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 Sa mbola ilosanao a. Mbola milanao ne ahy. Neny. Andeha antsoany rojo a. Aiza moa ny telefonako teo. Dietiko. Mba raiso kely rojo a. Tena tsy mandray mihitsy. Mba raiso kely rojo a. Tena tsy mandray mihitsy izy. Izay fa mandray ka. Halo? Loza ki fa ahoana indray ty tsy malalaka ny tiry felana? Rojo a. Maty neny. Fa ineny izy izany. Fa manana reny firy amindry. Maty neny a. Ka izay mihitsy ngeny tsy azoko e. Voamaly nge izany nahita azy. Ka izay ny vaovao. Mba tongava ty fa tsy hitako mihitsy izy atao a. Mbola tsy niatrika an'izao mihitsy a. Na ny fianakaviana aza izao vao ampandrenesina avokoa. Dia mamangy amin'ny fahoriana aloha izany e. Misaotra indrindra. Dia mba tonga vaingana moa kia. Ka eo mihitsy izao ilay olanako.
Za io mantsy izao andeha zao dia zao anosy be Elville dia mety ho tonga mihitsy aho. Izany ve? Dia iza zany kiny mba atsoka anampy eto? Tena miala tsiny indrindra amin'ny fihavanana kia. Dadanay mihitsy mantsy nampanao anty asy dia tsy maintsy mandeha afaka iray volana indray avy miverina. Eny ary. Allô? Allô? Tena nitapahany marina. Lasa tao izany rabofo lety. Ary aleo amonjy mivadika fa mandany jiro izany resaka izany ka. Dia sandry verotsy ny amela ariry eto amin'izao fahoriana izao. Ekeko fa mbola manandanja indray indray noho isasainge fahafatesana ny ety. Tsy azy anderana marina ny olona ka. Ao ianao ry Andriamanitra be fitiavana, mahita mahazo ankehitriny ampio aho. Ary tsy nilasain'ny rojo azy izany fa andeha izy, sady ao anatin'ny fotoana maharitra. Tsy azoko mihitsy ny olona iny. Dia ataony ahoana koa ny fianarany. Herinandro fotsiny neny mba ilana sasatra kely dia mitoy indray neny mbolana manaraka. Oay, mandeha amin'ny fotoana. Dia iza re no antsoiko hoe sa ilova ve? Toa ato anatin'ny findahako ato mantsy numeroany. Eny, efa manomboka ho matoky azy fa aleo izy no antsoina. Lovaka ny finday any a. Misy miantso ny izy ity nefa izy fezay tsy mbola aiza. Ary izy izany ivelany afangako mbola afandray lova sy ny tovovavy. Aleo rasina loso ato maika ka. Allo? Ka itony anadany lova ity fa mbola tsy ato izy azafady. Ka mbola lasa ny tsena izy zao dia ahoana ka? Fa misy ilanao azy maika nga? Maty ny reninao? Eny zany. Mahireza re a? Efa izay no anjarany. Aleo fa hiandry lova vetivety dia ho avy any izay dara efa aveo e. Ary oka moa izay fa so sanatria misy mahazo anao ao e. Vetivety izay dia ho avy. Ndry mampalahelo afelana ka. To te hampahery be azy a. Mino fa tsotra tahaka azy zao izay nyreniny izany. Mba miangatra izao Andriamanitra izao ka. Nahoana ary izay olona tsy mendrika no fatony alaina mazany e. Ozy izy nen'izay hoe ny ratsy fanahy tsy mba maty vetivety izany. Inona koa ary tia mahazo ahy? Ela loatra kosa lova ka. Aiza ny saiko ny tsy ho lasa lavitra. Enjany. Izay kosa fa tonga ka. Ela be ve a? Efa ela mihitsy miandrasako ny teto e. Sahirana rereo izay le zanak'olona. Inandray ary tia mahakizitina ny lava ao maraina eo. Sady zanak'olona iza koa izany e. Memeza ihany e. Maty hono eny mamanfelany. Ndraikako eo. Zany e. Ary okizay e. Okizay. Niantso teo izy dia nilazako fa ho akantsika raha voavantany voatongotry. Izany ve? Tena mbola nilahatra be koa ny teo amin'ilay mpivarikina dia izay nataraika ahy e. Tsy fotoanan'izany intsony izao fa apetrao eo fotsiny aloha ny arindriny dia andao ho an'ny malaky tsika. Ka andao ary. Tapabolana sahatsy izay nandevenana neny. Aza malahelo ohatrany otsony akindry a. Raha reo aneny efa raha andrika ho sahirana eto izay e. Amin'ny maha olombelona tsy maintsy misy izany a.
Mitamberina tao tsaina daholo lasa ny rana rehetra. Ekeko anie zany fa matoa izay tony nitondra ndry voaka kely aty ampitsangatsanganana aty dia mba ialana amin'izany alahelo izany. Misaotra nareo tokoa Kirlova. Tena tsy ho voavaliko ny soa nataonareo afa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo. Dia mba ataovy tonga ny amin'ny ray aman-dreninareo any eky izany. Mampinamana kiny nanaovana ihany reny tsy sanatria nefa mila tama izay fa te aneo an'izany finamanana izany. Dia tena menatra ndriky ahy Ndriny tena namana fa tsy rojo. Tena marina ilay nilazaindriny fa izany tsy netinino. Neny nanampy ahy sedra namana. Ndry koa anisany. Izany tsara aloha rehefa matsapan'izany ry Ary izy tony teo? Tolasa nakany amin'ny toalety ngamba izy teo raha tsy diso Ny andro ko ty fa mandroso ala fa sao dia tokony efa hody amin'izay ketsika. Izaho mihitsy ny saiko lazaiko ty. Mangalatra ndry. Miariva ihany ny andro rotony fa andao andeha amin'izay Tena zany mihitsy andao amin'izay ary Nahafinaritra kosa aloha iny androany iny Fitsangatsanganana ve moa tsy afinaritra fa ndry kosa fa tena nahatsiaro fahafinaretana tokoa ary izy menadafa dia misaotra anareo eto angamitsika no isaraka. Tokoa moa fa manina nefa raha any aminay ndry matory any Oaly sa ahoana ry tony? Asa izy ihany io nareo koa zato aleo ahody any amin'ny akany keliko fa mangina rery ao izy. Ka ilay indrimba tsy ho irery mihitsy any eky nikendrena amin'izany Asa manana reo fa ataoko izay tsy haharery ahy Ny andro zao ty efa hariva ihany. Raha mba azonareo atao fotsiny dia mba atero aho makany an-trano raha azo atao. Eny tokoa mandeha any ndry manatitra azy Rolova. Za tonga dia hody karakara sakafo hariva. Mifamadika anie ilay izany aleo hoe lahy manatitra azy dia izany ho andeha hody. Makany amintsika koa mantsy efa tsy lavitra eto tsonko. Tsy olana mihitsy na izaho rery aza mody. Ay, andao ary. Fa manina ianao tsy miteny mihitsy? Tsy izany fa misy zavatra ifatoako ka. Ahoana koa izany? Ary efa tonga sadika isikako. Efa hitsitazana itsy ny tranonareo. Tranonareo izy ianao. Za rery ny sisa nipetraka ao Izay marina moa kay. Tonga ianao Ary angatsy androso aleo aloha andefa sao dia taraiky be aty. Velomy felana. Ay, velomy tony ary dia misaotra nanatitra. Eny re, mandra-peona. Eny ary Felana. Ahoana izay? Andraso aloha. Way, tony finy mafy Felana. Tianao zay fa lasa ka. Ary iza koa ary zana mitsaitsaika eo an-dalantsara izany. Sa ve itony? Nefa andro efa alina be io. Sa koa moa mbola mijery an'ity film ity dia lasa miaritra alina be etiko. Tena misy olona mihitsy izany. Andraso hoe jereko. Tony 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 Le ty tena taitra lofa. Ahoana kia? Manaitra koa ialaka. Fa ina koa zao mataitra ndry eo
Sady avy indritsy mbola matory ihany e. Mbola mijery filma e. Ary elaka ka fa inona mbola tsy mampahita tory an'lahy eo e? Tsy mety mahita tory mihitsy aky ah. Dia saika isotro dite kely any an-dakozia any. Hafahafa izany. Ela fa izay vao naheno any lany-teny an'izany. Hatramin'izay izany tony izany ny atongavany eo ambony fandriana ny ela dia rendrika. Aza dia be vazivazy rery lova. Tratra ny atiako. Inona koa ary izany resaka tsy mazava izany. Sao dia mba lova. Milazaiko tamin'ny felana fa tiako izy. Izany ve? Fangahy ela. Eny kia. Tena tiako izy. Sady te hanampy azy mafy ah. Teo eo anilany amin'izao izy mandrery izao. Andray. Tena tsara samy faniriny lazany. Ie. Engane izany mba ho tanteraka. Mino aho fa ho tanteraka foana izany rehefa anjary e. Dia ho lasa zobaviko izany felana. Roso ary very mividy akanjo amin'ny botika iry. Aleo anatonakeno e. Ary lasa niova beny izy izany e. Efa ela tokoa izay tsy nifankahitana izay. Aleo atsoiko fa tsy androko ny atongavako eny dia. Rojo! Ary mody tsy mahita ary ve izany sa tena tsy mahita mihitsy. Nefa efa nitodika taty izy teo fa nahodiny aingana alohany vao nahita izy. Teo sanatry ve tsy tadidiny ahy e? Aliako eny iny fa tsy maintsy miresaka aminy ahy. Elaka izany Rojo. Fa izaka ianao azafady. Efa ela mantsy ianao nitako nandinidinika teo. Rojo dia sanatry ve dia azafady madama tena tsy fantatro izay lazainao fa aleo andeha. Sasa miandra koa mivadiko ry anaty fiary. Tena tsy nasiany vidiny mihitsy ny fisiako teo marina. Andray dia indray ve Rojo no iseho tsy halala. Io anaty fiara nitondrony io izany ny vatiny. Mora miova ny olombelona ka. Sady le namana tena nitokina indrindra tsy nampoizina hivadika. Tsy hanosina ndry ary Rojo maty antoko indray tsy mba mahay nanararoatra ny fahajorako. Lozako farinety fotsiny moko. Ay tokoa ka misy fotoana ifanaovana izy itony rehefa avy eo. Andeha ka. Mba aoka izay fijerena fahitalavitra io zoky sady avy ampio aloha karakara sakafo ao avy eo ihany anie le olona fa everindrifa mifantoka amin'io zavatra jereko nga. Masoko fotsiny mijery eto fa ny saiko mandehandeha any. Ka hoaiza moa ny saina no andehandeha fa tsy any amin'ilay ho avy rehefa afaka fotoana foy e. Fa andry tokoa ve tsy mba mandinika hoe rehefa manana olo tiana dia lasa misarotra zany ny fiainana. Mbola tsy manana traika efa amin'io anie ahy fa mety marina ihany aloha izany e. Ary aza dia omezana foana koa tia zokindry adaly ty e. Ela tsy namatsikaiko. Andinika rara zany no antony izao fotoana izao e. Efa haindry ihany nefa. Izay felana nen'lahy. Efa hoe ampio ao ahy karakara sakafo elahy efa sady tsy hanampy mbola mampiresaka ihany. Mandeha ny fotoana ry lova fa andeha voa izany olona izany tsy tsaroako akory aza hoe nangataka fanampiana tamiko indry teo. Aiza olona ela loatra indrika. Aleo koa za mihitsy namono malalako e. Ka izay koa anie tena izy e.
Esy nahazo toerana ihany dito iry rojo. Lasa tompona andraikitra ambony atao amin'ny orinasa. Azo atao koa hoe talehan'ny orinasa mihitsy. Ary aleo aloha alamindaminy ilay taratasy miparitaka eto ambony latabatra reto ka saika adiniko tokoa. Nisy valopiny tonga taty amiko ankeo maraina. Natahotra ho tara dia nampiarahako tamin'ny entana nentiko taty ampiasana ilay izy fa mbola tsy nisokafako. Tsy nijereko akory aza na avy amin'iza na avy amin'iza. Andraso e. Andraso jereko rehefa volamiko reto. Ary aleo alaina amin'izay. Toa tsy soratra koa eto ivelany afa-tsy ny anarako. Ao efa ana. Ary toa taratasy. Taratasy avesy ty. Aleo izy sokafana. Ho an'ny rojo. Asa mba ampiamatarandre ihany soratra. Enoko mantsy fa tsy hijanona ao an-tsaindry velively izany noho ny ela tsy mifandraisana. Efa vita ny adity tamin'eny. Tsy ho be resaka fa taratasy solom-pandrenesana sady ho fanasana andrety. Amin'ny 12 ny volana ambony iny ny fisoratam-panambadiana sy ny mariaziko. Taratasy nalefako satria tsy azoko tsony larana amin'ny taribia ahafahana mifandray amindry. Indray andro izay nahita Ndria. Asa na niova dia tsy fantatry indry tsony na indry mihitsy ny mody tsy nahalalana na nadiny tsotro izao. Fa na inona antony tsy olako ireo. Fanasana no ataoko eto ka tsy tokony ho izany ny fiteniko fa aza tsy indrindra. Manantena ny fahatongavan-Ndria na ianareo mivady tsy mampaninona. Raha mila fanazavana fanampiny dia mbola mandeha tsara ny laran'ny findaiko. Mandra-peo ny rojo. Felana le namana tsy manadinina dia no atinoina aza. Felana hono. Fa inona ihany mbola idiran'iny olona iny amin'ny fiainako e. Aleo mandinika tsara aloha e. Lanona be izany ve dia lana fotsiny. Koraha tsy donto ako. Anontany hevitra ilay vadiko aloha fa raha vao tsy afaka eo iny dia zarery no andeha any. Mba tsara vela tsy faraparany. Oka aloha. Ahoana indray izao no atadiavako ny laran'ny findainy. Le pusy azy efa nahariako. Andraso. Any amin'ilay kahie misy fonony fotsifotsy iny ngamba nandresako azy tamin'ilay andro voalohany indrindra ny fankalalana iny. Raso e. Izy ty. Io anatiny ilay laharana. Tsy maintsy atsoko ty. Na ny toerana na ny fandaharam-potoana rehetra atao mbola tsy voalaza ao anaty taratasy daholo mantsiko. Tsy maintsy tongany e. Efa nisy valiny ihany ve kila taratasy? Mbola tsy nisy ka. Tsy nieritreritra hiandry an'iny mihitsy koa e. Dia inona fotsiny izany nandefasandriana iny raha tsy miandry valiny indry? Isedrako azy farany aty a. Hafahafa indry tika. Miandry antso mihitsy tika izao. Ineny fa ny antso. Maheno. Rojo any akia. Efa voaraiko ilay taratasy fa ho avy aminy io fotoana io Ny tena ho avy indry? Tena ho avy aho dia saika. Geny ary e. Velomaki rojo a. Odry. Toa mbola miteny any kely olona dia nitapandry sady. Ary fa maninona kiry felina no mpitehindry ny pusy a. Felana. Aza taitaitra ohatran'io mondry e. Sedra farany nataoko teo iny. Sedra? Eno a. Tsy maintsy nanao an'izao aho mba tsy avoafitaka atsony sy mba hoe atsapahan'ny olona ny tsy mety ataony. Dia za ve zandro felina tsy maintsy andalo sedra ohatran'izao koa vao atoky andry. Mitsiro lova. Tao anatin'ny mafindrindra teo amin'ny fiainako ny tsy nanarindry ahy. Ampisedrana andrina dia indray mandeha iny aza.
Marina tokoa ny tenineny fa raha toa ka sendra fifaliana ihany ianao ny tsaroany dia izy no atao hoe namana saritsariny. Raha toa kosa ka ny fahoriana mianjady aminao no zava-dehibe aminy dia izy no atao hoe tena namana. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sedra namana. Novelomin'ny Lemec, Vantsoa, Niravo, Laingotsiky, Ioly. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Iolosoa.